fa anisan'ny ministra tanora indrindra ao anatin'ny gouvernemanta Coly Roger ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Andriamatoa Ulrich Andriatino izay efa ministra nisahana ny ministeran'ny tanora sy alavolo mofo nandritra ny gouvernemanta Berizika androany ary ny famindram-pahefana nananateraka ny famindram-pahefana telo sosina ity ministra vaovao ity. Nandray ny fitantanana amin'ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Andriamatoa Ulrich Andriatino ny maraina teo. Nosritany tao anatin'ny lanonana androany fa sehatra strategjika amin'ny fitaterana. No Maria ministra vaovao ihany koa fa misy ny lalàna momby sehatra ary tokony hampiarina izany. Tsy maintsy hojerena ihany koa ny fiarovana amin'ny mpandeha. Ijery ny fitaterana an-dranomasina ary indrindra ny fitaterana anabakabaka izay mbola olana amin'ny fijanona Madagasikara ao anatin'ny lisitra mainty annexe B amin'ny vondrona Europeanina ministra vaovao. Misaotra amin'izay fanontaniana izay mikasika ny annexe B aloha zany dia efa misy ezaka natao na eo anivon'ny ministera zany na anivon'ireny ratsamangaika misahana izany. Efa misy fanamevana ohatra ka ny annexe B no resahana satria ny Boeing 737 zao dia afaka mitsidina makany La Réunion, makany Mayotte. Io zany efa misy fanalefana zany mikasika ny annexe B. Fa ny ezaka tokony tohizana zany hoe efa misy lamina mipetraka ary mazava tsara mety ny ministra teo rary misizina hoe ka azo lazaina hoe redoublant ministra transport satria misy fahombiazana zany tamin'io sehatra io ka ny andraikitra dia ny manohy izay ezaka rehetrarehetra efa misy eo amin'ny lafiny fitaterana an-dranomasina efa misy ihany koa zany fipetrana misy ministra ao anatin'izany mikasika ny PMF izay zavatra rehetrarehetra tsara dia ajaraina tsy mety moa zany dia tsy maintsy atao izay hanatsarana anazy ka angambany tsy olana mihitsy raha ohatra ka asina fankavozana asina ainga avao amin'ny sehatra fitaterana an-dranomasina io zany. Mikasika ny fitaterana tanety dia apetraky ny ministra Ulrich Andriatino fa zava-dehibe ny tokony isian'ny fifamatoram-piara-miasa eo amin'ny vondron'ny mpitatitra sy ny mpanjifa ary ny ministera tompon'andraikitra. Ny ministry ny asa vaventy sy ny famantarana ny toetrandro dia nanoro-tsorotra ny mahazava-dehibe ny famantarana ny toetrandro. Nambara ny fantoko ny fampandrosoana ny fisian'izany. Namindra fahefana tamin'ny ministra fanatanjahantena ny tanora ny alavolo ny ministra Ulrich Andriatino ny maraina teo. Ity ministera ity izay anisan'ny ministera kely indrindra ny teti-bola natokana ho azy kanefa noho ny fiara-miasa niaraka tamin'ireo mpiara-miombona antoka dia nisy ny fahombiazana hita. Ny fanomezana asa amin'ny tanora, fampitomboana ny tranon'ny tanora izay tafakatra 420 amin'izao fotoana izao no anisan'ny ezaka nentin'ny ministra ny tanora sy ny alavolo nandritra fotoana ny tantana amin'ny ministera tao anatin'ny fotoana sy tapany. Nakahery ministra vaovao efa be ny ministra Ulrich Andriatino. Ministra fanatanjahantena sy ny alavolo izay nilaza fa noho ny ezaka vita amin'ny ministra teo aloha ary hanome lanja ny tanora izay tany ketsa ny fanatanjahantena.